ny tamkarama mikasika ny fikaroana na ny antsoina hoe indemnité de recherche et d'investigation. Fatara kosa nefa itsandan'izany fa nisy fiainana hatrany amin'ny 7 tapitrisa mahery na 9 milliards nisy sorabola hampiodinana ny fampianarana mbaratonga ambony eto amintsika. Eo anatrehan'ireo zava-misy ireo efa orovolana izao no nambara ny fitokonana misy any amin'ny université dia nitsaivina teto kosa fa eo amin'ny 20% ny toeram-pampianarana no nahavita ny fanadinana fiodinana voalohany na ny première session d'examen. Misy kosa nefa no efa nahavita tanteraka ny taom-pianarana hatrany amin'ny fanadinana fiodinana faharoa na deuxième session d'examen. Isan'izany ny université ny Fianarantsoa, ny ENS Touléar, ny FAPTEX sy ny faculté de médecine n'Antananarivo. Nisy teto ary ny antso nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny fampianarana mbaratonga ambony ireto. Izay zany dia miantso sy manentana ireo namana mpampianatra manerana ny nosy izay olana vitany fampianarany na ny fanadinany mba amitsara mba tsy hatongatsika zany ho tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka lehibe manjono rehetra indrindra ny mpianatra sy ny ray aman-dreny tonga hoe tsy totosa ny taom-pianarana. Araka izany dia nambara teto fa tsy nitsahatra ny mitady vahaolana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Nisy ireo dingana efa vita tamin'ny fampiresahana. Metaka zany ny ministra ny finansa hoe amin'ny janvier tsika ifampidinika indray ny ampiakarana nio indemnité de recherche fa hoe ny indemnité d'installation à la retraite ho an'ireo zay ray aman-dreny zoky izay adina mandeha la retraite na handeha la retraite ka tsy mahazo an'io tombotsoa io dia hovahana aingana kosa io. Zay zany no hoe tao anatin'le fampidiniana. Zay no tenako hoe misy miezaka fa tsy mahafa-po ny apahany amin'ireo mpampianatra zay ezaka izay. Fa raha izay atao amin'ny ministera dia mahatsapa hoe fa misy miezaka matoa hoe amin'ny janvier fampiresaka indray zany ny momba ny ampitombony ny indemnité de recherche. Ankoatra izay dia eo ihany koa ilay antsoina hoe fonds pour la recherche. Raha kapoka dia tsy anaiky ny sy ny taom-pianarana fotsiny ny année blanche ny ministera amin'ny fampianaram-bony sy fikarohana ara-tsiansy efa miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra ny université samihafa eto amin'ny nosy mijery izay ilaina rehetra mba ahafahana mamitany taona ny ministera. Vita kosa ny trano fanarinana ny trano vaovao isakafoanan'ny mpianatra eny amin'ny université no Antananarivo ny ministry ny fanajarinany tany Hajo Andrianarivelo nanolotra izany tamin'ny ministra Tongavelo Atanazy tamin'ity androany ity Liliana Ndemrolona ihany. Zato tapitrisa ariary no lanina narenana ity trano ity. Ny ministry ny fanajarinany tany sy ny fanapaha-pahafana Hajo Andrianarivelo no nanolotra azy tamin'ny ministra fampianaram-bony sy ny fikarohana ara-tsiansy Tongavelo Atanazy. Samy naneho ny fahafahapo sy ny nanafatrafatra ny amin'ny tokony kozakizana izao trano izao ireo rehetra ny teny teto. Misaotra no ireo fiaraha-miasa maro tanteraka niarahan'ny ministera Rotota ny ministra Tongavelo Atanazy naneho ny ivoahany vavahady amin'ny université an'Antananarivo manomboka izao kosa ny tenany. Maro tokoa ireo asa tanteraka teo amin'ny ministera Rotota no tsahivin'ny ministra Hajo Andrianarivelo izany. Raha tsy resaka afa-tsy ity tranon'ny mpianatra izay efa mitsoalatsoala eto Ankatso ity isika izay notsidihan'ny ministra Rotota io tolakandro. Fotoana nanarotana mpianatra napita ny etaetan'izy ireo ihany koa androany. Fa ny zavatra mbola tena angatahana amin'izy ireo alohan'izay fisaorana zay dia ny amany ny olana zay tena lehibe aminay dia io fianarana io fa tsisy dikany rehetra raha sanatria tsy anatra zay ho an'izy ary reo. Zay zany izy ary koa zay koa misaotra an'le 10e mois ary mino zay fa marina ny tenin'ny monsieur le ministre hoe Tuliara tsy nahazo 11e mois zany mba tsy hampirorosaina an'le mpianatra mantsy ary mino koa zay fa efa ao ny calendrier-nay mba andananay naovanay fety ohatran'ny zareo manao fety io. Mino zay fa isy règlement intérieur zay apetrakay eo fehezanay le trano. Mino ihany koa zay fa ny croix zay misahana ny trano dia ametraka discipline sy principe mba ahafanay ahafan'ny mpianatra rehetra avy amin'ny faritra 2020 mampiasa le trano. Fa sendrana indrindra ny filoha lefitry ny université nantaninay ny amin'ny vavahady manomboka izao.
androany ariva aloha izy mivoa ny manaraka mbola jerenao ihany arakaraky ny zava-misy ety amin'ny université. Resaka fampianarana eny fa ho an'ny ankazbe sika atao ny fifanaovantsy ny fifanarahana teo amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny orinasa RTL momba ny fananganana sy ny fanavaozana sekolim-panjakana ny faritra Maroto amintsika dia nanomboka avy hatrany ny asa fanaovana ny sekoly, fanavaozana ny sekoly, fanabeazana fototra tao Mahavelona tao ankazbe teo tany toerana ioborazana zatovo. Raikitra avy hatrany ny asa fanatsarana sy ny fanavaozana ny sekoly fanabeazana fototra amin'ny faritra maro eto amintsika. Fifanarahana vita siny teo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny orinasa RTL io. Eto Mahavelona no anombohana ny asa, havaozana tanteraka ny sekoly, napetraka ny vato fototra voalohany. Miroso ny asa, klasy 5 no havaozina, misy mpianatra 520 ray volana ihany no anatanterahana ny asa, azo ampiasaina avy hatrany ny fotodrafitrasa amin'ny taona vaovao 2012 sy 2020. Ankoatra ny fanatsarana ny sekoly dia eo ihany koa ny fizarana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra miampy fampitaovana ireo kojakoja ilaina amin'ny fanohanana ara-tsakafo mandritra ny herintaona. Ny orinasa RTL avokoa no mandray an-tanana ireo amin'ny maha orinasa ny rehetra azy. Lahara-pahamehana ny fanabeazana ho fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ny ara-toekarena ny firenena. Novidina manokana nanombohana ny asa i Mahavelona no izy namela tantara amin'ny fiara-miasa amin'ny mpanjara sy ny any an-toerana, ohatra ny fametrahana ny village phone. Hitatra any amin'ny sekoly fanabeazana fototra amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ny asa fifanarahan'ny rotonta araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny RTL. Fa mbola maneho fitsidiam-paritra amin'izao fotoana izao ny Front National ny Tamambika ny faritra Vakinankaratra no notsidian'ny farany miaraka tamin'ny Rose Tena Mahavelona sy ny firaritra aminy. Taty amin'ny faritra Vakinankaratra indreny tsy dia ny Front National ny Tamami tamin'ny farany herinandro teo natomboka teto amin'ny commune ambanivohitra Tritrivo. Fihaonana tamin'ireo tanora eto an-toerana izay ao anatin'ny fanatanterahana ny tournoi fihavanana karakarain'ny Tamami. Ny distrikan'ny Betafo indray taorian'izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tournoi Noël André Mato Samiary Floreo ekipa 20 laisy vavy no mandray anjarany io. Ary fitsidiana farany teto amin'ny sekoly La Relève, sekoly tsy miankina, ka mboty avokoa ny 900 mpianatra ato. Marina fa tsy tanak'olona no nentin'ny Front National ny Tamami sady membre ny congrès ny tetezamita nanatanteraka ireo fitsidiana ireo, fa nanolotra fitaovana ara-panatanjahantena hatrany izy toy ny baolina kitra sy baolina baskety, maillot ho an'ireo basketeuses ny Tritrivo. Noraisiny Tamami an-tanana koa ny fanamboarana ny terrain baskety ny sekoly La Relève. Fambali resaka ny Betafo antsika, Betafo sy anaovana fampandrosoana maro amin'izao fotoana izao, hoarahantsika avy hatrany miaraka amin'ny Rose Tena Mahavelona sy firaritra amina ihany. Lasa commune ambonivohitra i Betafo ankehitriny, miroso ny asa ato aminy. Eo ampanamboarana izao ny lalana Betafo hatrany Miantso Arivo, mirefy 7 kilometatra fa Matsiambola avy amin'ny fer. Vita koa ny bassin de captage azahoana rano fisotro madio, FDL indray no namatsy vola izany. Ny zava-dehibe aloha amin'izao fotoana izao dia ny fanamboarana ny lalana izay mampitohy amin'ny Betafo sy pont Miantso Arivo. Mandanina vola eo amin'ny 10 tapitra ariary eo izy io, ary eo am-panatanterahana ny asa amin'izao tena hita fa mandeha mizotratsakany sy andavana, ary tsara dia tsara dia lalana ka dia sorana be lehibe amin'ny mpamatsy vola, ny fitondram-panjakana sy ny travaux publics ary ny entreprise atrika nanatanteraka amin'ny fotoana. Manaraka any koa moa ao anatin'ny fanatanterahana ny fampitirana rano fisotro madio amin'ny fokontany ambona oro izay amin'izao fotoana izao, izay vita ny bassin de captage ary tahaka ny rano amin'izay amin'izao fotoana izao, ka ahitana ny olona zany mba hanampy amin'ny fiadian'ny canal satria izay no mandany fotoana kely. Fa ny zavatra kely ngamba mba ahitana tsika rehetrarehetra dia eo amin'ny fahadiovana satria izay no mbola somary lesika eo amin'ny tanàna misy antsika, na dia miezaka azy izay eto amin'ny commune Betafo miasa enin'andro ao anatin'ny 7 andro amin'ny fanadiovana ny tsena dia mbola tsy miasa amin'ny andro alahady dia fehifako ny tsena dia mba ahitana antsika rehetrarehetra tombontsoa antsika rehetrarehetra ny fahadiovana. Misedra olana ara-bola ny commune Betafo fa hatreto aloha dia voavahatrany izany sady voalovana koa ny karama mpiasa. 7 sy 4 alina ny mponina eto Betafo miparitaka amin'ny fokontany 12.
fa nanatanteraka atrikasa ny komity mpano lalana sy hevitra momba ny fanavaozana ny fananantany na COS izany nifitoka tamin'ny 10 desambra teo tany Morondava renivohitra ny faritra Menabe navohitra tamin'izao atrikasa narana terita izao ilalaka soran'ny COS vaovao manomboka amin'ny taona 2024 itsidika tsy ho ela io tany toerana Priska rakotana andrasana nakany Sarkusa naina rakotana lafara Ufuazina indray ny kos raha hita fa natoritory roa na telo taona teo eo. Ny taona 7 no niorina ny komity mpanolo lalana sy hevitra momba ny fanavaozana ny fananantany. Tsy hita taratra firy ny asa nataon'ny KOS amin'izao fotoana izao dia omena lanja manokana ny KOS ka nanantsona ireo avy amin'ny Bianco, ny fitsarana, ny Fonds local de développement, ny ministéran'ny fambolena ary ny fananantany sy ny fandrefesatany. Ny fito hatramin'ny 10 desambra teo ary dia nisy ny fidinana ifotony narahana atrikasa nataon'ny KOS teto Morondava. Zava-bita tao anatin'izay efatrano izay dia teo mitandrina zany tamin'ilay izy ny fampahafantarana n'ilay membre an'ilay KOS an'ilay comité de zany zany hoe raha ny société tsotra ilay izy hoe conseil d'administration le mamaritra ny zavatra tokony atao. Zavatra efatra moa tsy hoe tena hitako hoe mivoaka ao anatin'izay ady-hevitra sy ny avitrany efatrano izay ilay fifandraisana eo amin'ny ny service fanjakana. Ny zavatra faharoa dia hita fa maro ny sehatra asa na sehatra secteur izay ao anatin'ilay fananantany ny teboka farany tsy maintsy jerentsika dia ilay fampaharetana ilay réforme zany. Rafitra napetraka teo anivon'ny ministéran'ny fanajariana ny tany ny observatoire du foncier izay nandray anjara mivantana tamin'ny atrikasa teto Morondava ity. Crédit forestier dia anisan'ny fomba fiasan'ny anankiray izay hitateran'ny observatoire du foncier ny zavatra rehetra misy any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny commune sy aty amin'ny sampandrarany fananantany izany hoe mba hanatsarany ny fomba fiasany tsy voatery fanankianana foana akory nataon'ny observatoire du foncier fa miteny ihany koa zavatra tsara misy ka azo alaitahaka sy azo aparitaka any amin'ny faritra hafa zany. Tsy fitsarana angamba ny anarany fa fitaterana vaovao tsy mitanila. Dia mitsara mantsy efa manana hevitra ao anatin'ilay fitsarana mety io na tsy mety. Fa mitatotra an'ilay vaovao dia miteny hoe zavatra ohatr'izao tokony harenina, zavatra ohatr'izao tokony ho hatsaraina. Arafitra ny hevitra rehetra momba ny fanavaozana ny fananantany tapaka teto ary hoentina eny amin'ny ambaratonga samihafa voakasika amin'izany. Ny vaovao amin'ny polisym-pirenena no tsika mamarana ny vaovaon-tsary amin'izao alina izao fantatrarana lehilahy anankiroa sy voaroy amin'ny alatra mitambasy. Ratsika miaraka amin'ny irainana Ravilovarimanga. Christian na Chris 17 taona ary Erika 3 taona monina eny Itosy. Malaza amina fanampifiana amin'ny tapiadina izy roa lareto no sarin'ny polisy avy amin'ny komisariat Itosy sy ny service antiganga omaly tokony ho tamin'ny valora sasany. Rehefa ny taon'ny fisamborana dia nanohitra mafy izy roa lahy nefa tsy avabela tao amin'ny tranondralahiny ihany. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny fusil à pompe ray marque Maverick modèle 88, ny Makarov iray miaraka amin'ny bala miisa 3, cartouche miisa 17. Efa eo ampanaovana ny famitorana ny avy ao amin'ny service central des affaires criminelles alohan'ny anolorany raharaha eny amin'ny fitsarana. Warantsika rampitso ny resadresaka ny fanaovana Jean-Michel Belson tamin'ny CST Ranjivasson sy ny CST Gilbert Rarzatovo. Warantsika rampitso ihany koa ny dinika nataon'ny mpiandraikitra ny Tsenamora tamin'ny mpanao gazety Tetsy Mahamasina tamin'ity androany ity. Ankoatran'izay hoe rehefa vaovao hafa samihafa fa tapitra aloha ny vaovaon-tsary tamin'izao alina izao avy eo iangisolofiniana rehefa avy eo anolotra ny vaovao miteny frantsay sy ny tena kosa amin'ny fotoana ho antsika indray ho amin'ny rampitso misaotra tokoa.